Ry avamanavahitra amin'ny tompo raha ny sitsiny tokoa ary verina fa sitraka Andriamanitra ny hanavozantsika mandrakariva ny fanoloran-tena, hanavozantsika ihany koa ny herim-panahy ny amin'izay hanandratantsika ny voninahitra atolotra an'Andriamanitra. Natanteraka fanompoam-pivavahana foy isika ankehitriny ho sady sady ny fanomanam-panahy erentsika izany voninahitra lehibe izany anomezam-boninahitra azy sy mamelomana alain ao amin'ny fitandremana. Raha sitraka ireo dia mba ho ray ihany ny fahasoavana ho zaraina fa tsy ny ray aman-dreny ao anatin'ny tsy fahasalamana dia mangava antsika mpanajana mba hitsangana daholo. Mampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampivarasana amin'ny fanahy masina. Raha teny fohy no ampaherezana antsika ankehitriny ary dia hisy vavaka amaranana azy. Ny apôstôly Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa haiko ao an-tranony raiko misy toerana maro raha tsy izany efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indraika anday anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa ary fantanareo koa ny lalana ho amin'izay alehako. Ray masina manamasinana ny famarinana fa ny teninao famarinana. Amen. Izany teny fohy izany no amelomelomana ny fanahintsika indray ankehitriny. Tonga amin'ny fotoana andaozana izao tokantrano izao ivoahan'ny vatana mangatsika manao ny varavaran-kazo mantana ho amin'ny varavaram-bato melo izany dia mbola hiatrika ny voninahitra ny ny tompo dia mampanantena mandrakariva fa tsy nalaina foana ny havana ranody mandry ankehitriny rehefa manomana fotoana fitoerana ho azy ary sika rehetra izao koa dia manana zany anjara toerana manokana izany. Ny apôstôly raha nandre zany teny nambaran'ny tompo izany dia nanontany hoe atao tsy hitanay lalana makany namaly mazava Jesosy Kristy izao ny lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny tompo fa tsy amin'ny anarako. Mba ilazana amintsika rehetra fa mila manankim-po an'i Jesosy Kristy tsika mba ahafahantsika manana izay fahazahoan-dalana mamonjy sy mandray ihany koa ny toerana izay fa isany ho antsika. Manamafy hatramin'ny efa voalaza hatramin'ny alina fa ny havantsika izao mety tsy naneno ny fepetra izay mazatra na ny voalaza ihany koa ny soratra masina ny amin'ny fitopolo valopolo raha tanika mateza fa tsy nangatakandro ny tompo raha roa amby enimpolo taona no nandraisany any alay fa zay ny hevitry ny fiadanana heveran'ny fianakaviana manontolo ny ankonana ary dia sanatria fiangarana satria mety ho lasa saina ihany amin'ny maha-olombelona toa aloha loatra fa manamarina zany ny teny tompo fa izy no mandahatra, izy no manome, izy no maka natao halahatra raha teo isika. Ny fampinonana lehibe ho antsika kosa dia mihevitra antsika izy ary izao fandevenana izao azo tanterahana ankehitriny satria ilaka ao amin'ny fitiavana daholo tsika tsirairay izao mifanotrina teto nandritry ny 3 andro rehefa hatrany mba hifampahery ary raha nandinika tsara ianareo dia nasesiky ny fitiavana daholo zay tonga rehetrarehetra teto. Izany ny feno fatanterahana araka ny nambaran'ny soratra masina ninona hiverina, ninona ho atao, ninona fahalalana ny fitiavana no ambony indrindra mitaky ny zavatra rehetra. Sorantsika ny tompo dia eo apetraka antsika mbavaka amin'ny kosa ny fotoanantsika ankehitriny izay mbola ohatrehantsika ireny ny adidy fanovamelo mafarana izao vavantsika izao eo mambavaka antsika tompo. Ry Andriamanitra ranezany an-danitra tafavory eto amin'ny tokantrano ity ny fianakavian'ny maty ankehitriny ny amin'ny fandaminanao ny amin'ny fandaranao sotrana izy Andriamanitra ray fa mitafilo ny tanjona ny fahasalamana menao ihany koa ny fifalinana dia anatin'ny fahoriana ary mbola fahanay mifankay tatava amita ihany koa didy farany ny tanterahanay amin'izao havanay izao dia mipetraka eo ampelantananao ny amin'ny fandarana rehetra raha hiala amin'izao tokantrano izao zay tompo gazakazaka
amonjy ny varavaran'ny lanitra dia amin'ny tranonao Andriamanitra rehetra toa amezana voninahitra ny anaranao zany teninao koa nefa dia manambarany amin'ny teny fikasana fa zay manome voninahitra anao no omena voninahitra fa napariparinao teto zany to mikaja ny voninahitra ny fianakaviana tamin'izay raharaha rehetra ny fanotronana ary mahatsiaro manavao hery isan'andro ny herim-panahy ny herim-pinoana ny amin'ny fitiavanao. Jesoa Kristy tompo ianao le lalana sy famarinana indro manantona anao koa zany ankehitriny raha izay tompo na dia azo anatin'ny tsy fampanterahana tsy fafenoana ary satria ianao tonga tsy antsony olo-maro ny fampanota hibebaka ny fanitry tena lehibe tsy amin'ny voninahitra ity amin'izao tontolo zao satria manambara ny teninao fa raha misy mila sitraka amin'ny olombelona dia tsy mpanotonao izy Kristy zay kosa mila sitraka aminao tompo izany ny antony havorinay sy moleteretanay ny mandehanana any amin'ny tranona masina tantano raha midianay ary ny fikasana ihany koa mbola anafitra miavanay amin'ny fahasandraza apetraka eo am-pelantananao ny dianay raha manontolo arovo zay tompo tantany fa tsy ho azo tsampina fa tsy anakeranay ny asan'ny ratsy satria nambaranao fa mierina tonoliona ny tady zay ho arafa ny satany fa hafa kosa ny manompo anao sy manompo anao sitaka ihany Andriamanitra ray mbola manambatra mandrakariva ny vavaka tononony eto amin'ny vavaka nampianaran'i Jesoa Kristy mpianany fa izay manao hoe nonantsika ny tsodranomasina amin'ny anaran'Andriamanitra ray ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina nareo samy tanteraky ka aoka arovana avokoa fanahinareo nainareo ny tenanareo samy tanteraka ka tsy anatsina ny fifian'i Jesoa Kristy tompontsika atoko izay miaso anareo sady izy ihany no manifizana amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Ny fandania misy gamba ny mafia Ora mi spuntato la io. Ti mau atau bantah?
Klasy tompokivavy mazafady malay fitenenana fohy ankehitriny. Ny rindrina hono afa mijoro dia tenerana avy amin'ny tolana ary vovonana amin'ny hafa miarina tenerana fa mitapenaka. Ny tena kosa na dia zany olona dia malay fitenenana ankehitriny satria tenerana tamin'ny fianakaviana manontolo zao ny vadina velany tompokilay, ao ihany koa ny reniny sy reto kamboty. Mby amin'ny fotoana ialany amin'ny varavaran-kazo ny vatana mangatsiaka tompokilay ankehitriny monja ny varavaram-bato ary indrindra koa ame voninahitra n'Andriamanitra tamin'izay fanotantanany sy ny vinginany marigariva ny fiainantsika menakavy. Ny fianakaviana kosa nefa ankehitriny dia matsiaro enikaja enim-boninahitra satria ianareo fokon'olona mpiaramonina, ianareo fianakaviana, ianareo ambaratonga mpahefana samihafa tanteraka ny fafana mitondra zao vatana mangatsiaka ray aman'ireny zao amin'ny fandevenana dia teo ianareo tsy nisakan'izany nameny fahalalahana ao anatin'ny fitiavana. Azo nitanterahana ihany koa ny fandevenana ankehitriny satria niara-nitondra ny mavesatra ianareo zay vao tsy rambin'ny tanana ny vola mankarena nanampy tia ny fianakaviana manontolo. Tsaroa ny fianakaviana ho zava-dehibe zany, tsy hainy angina fotsiny. Anatitra indrindra ny fisaorana atsika rehetrarehetra satria tonga tamin'izao tongatra n'izao ny vatana mangatsiaka na tompokilay miazakazaka tsika mitsapalahelo. Tsy nionina tamin'izany fa avy keo mbola ninatanteraka ny fahamanginina tamin'ny fotoana rehetra. Hitan'ny fianakaviana ireny, tsapan'ny fianakaviana hery lehibe nanamaivana ny fitondrana ny fahoriana satria notrononareo menakavy. Ko ankehitriny tompoko raha mandao zao trano fonenany zao tompokilay raha nafika azy ny fianakaviana manontolo. Misy aminareo mbola afaka mifanotrina, misy kosa ny adidy samihafa ny andraikitra ihany koa dia mba te hifanatry maso farany eto. Dia mbola sitraka sy tenin'ny fianakaviana manontolo zany. Ny toerana mola avitra akaiky ny fitandremana tany vato fitsikema faravohitra no hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary any amin'ny faritra Arivony Mamo no anatantera ny fandevenana. Ko amin'ny anaran'ny vady Andefimandry navelan'izao havana Nodimandry zao, amin'ny anaran'ny reniny, amin'ny anaran'leto zanaka kamboty manolotra ny fisaorana heram-po heran-tsaina antsika menakavy ny fanotronanareo. Sotra tompoko Andriamanitra manakare-pahasoavana ho ny amaly fitianareo satria tsy voavaly isam-baravarana, tsy voavaly isam-batan'olona zay fa niopitiavana lehibe nasehonareo fa tsapa kosa nefa zany ary rakitra tampo hery satria dia irak'Andriamanitra ihany koa nareo amin'ny fiasany zava-drehetra amin'ny hevitra iantanany. Dia izay no teny tsy maintsy mampitondraina ny mpianako ankehitriny manatitra ny fisaorana mba lasan'izay ny ratsy
fa ny soa kosa mifanidiavantsika araky ny fanitsika manakariva amin'ny olombelona sa misy amin'ny mitain'Andriamanitra tompo dia manatitra zany fisaorana zany mankasitraka tompolahy mankasitraka tompovavy. Ny fandamihana moa zany dia ny zao trano vorona zao no melo lalana dia manaraky ny silo fianakaviana ny vady aman-janany sy naretraretra dia mbola manatitra ny fisaorana morava amin'ny fifanajany sika Essa de automobile? Ouais. Hein? Non, non, non. C'est